Jeneraly Ravalomanana di Jeneraly Bomba dia nahiditra amponja vonjomaika tamin'iny andro ny omaly alina iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fampidirana Jeneraly Bomba any amponjany mieritse tosika no tena iomparantsika amin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nanao fihetsiketsehana nivoaka ny faratsio tamin'iny andro ny omaly iny ny taky ny amohan'ny fitsarana any leba izay nampidirana amponja vonjomaika any Antsirabe nanomboka ny zoma lasa teo iny. Mpiamtanan'Andriamampera ao faratsio io raim-pianakaviana io. Nisy mpangalatra niditra tao amin'Andriamampera ny aliny 4 Desambra 2020 lasa teo iny ary tratran'ny mpiambina izay mpangalatra izay. Nangalatra vary iray gony be izy efa miloloha vary hamonjy vavahady voahana iny izany hoe mbola tao an-tokotany no voasambotry nyty mpiambina ity. Raha ny volazan'ny leda dia nitsoka kirioka izy saingy avy be ny orana ka tsy nisy nahare ny olona rehetra teny mandidina teny. Natosiny ilay olon-dratsy kanjo niverina nitodika tany aminy namely azy. Nahay niala ileba raha tsy zany voan'ny zava-maranitra teny amin'ity olon-dratsy ity. Tsy maintsy namaly tamin'ny antsy ileba ka navoa anio jolahy io teo amin'ny kibony. Nandositra ity farany maraina vao hitan'ny olona maty teny amin'ny lalana makany amin'ny tsena ity olon-dratsy ity. Rehefa nosavaina izy dia nahitana moara fanarahidy amampolony maro vy anaherisa ary barapensy sy ny maro hafa. Natao famtorana ilay mpiambina satria nitory ny havany maty. Naterin'ny polisy any Antsirabe ary izao nitanana amponja vonjomaika izao ileba taorian'izay. Tezitra ny fianakaviany sy ny vahoaka manoloana izay rehetra izay. Nanamafy ny fokon'olona fa tena efa jolahy ilay maty, tsy mipetraka tanàna mihitsiny fa efa ratsy eo anivon'ny fiarahamonina. Vavy namoy vady aman-janaka ileba ny talata 3 Desambra 2020. Nilaza tamin'ny leba ivadiny hoe efa izao ve no mahazo ahy dia ianao mbola nahafaty olona indray. Marina fa somary mareforatsaina ivadiny leba. Omeo fray aho ho izy ho diko any Ambohibary. Rehefa izany dia mandehana ary aloha ianao any Ambohibary ho ileba sady nanome azy vatsy 3 alina ariary. Lasa nandeha ramatoa niaraka tamin'ny zanak'izy ireo izay faralahy zazakely 2 taona. Nieritreritra ileba fa atody any Ambohibary tokoa izy mianaka kely. Andro vitsy taorian'izay nefa dia hita faty teny amin'ny morony vadiny leba sy ilay zaza. Efa potika be tsy nisy namantarana azy intsony ireo razana ireo. Tamin'ny fotoanan'io tsy mbola nisy nahalala hoe vady aman-janak'ileba ireo maty ireo. Tamin'ny alahady heriny vao nandeha ny resaka hoe somba i Thérèse izay vadiny leba iny vehivavy hita faty iny. Rehefa nanadihady ny momba ny akanjo izay hita tamin'ireo razana sy nanontany ny havana tany Ambohibary ileba vao tena nanamafy fa vady aman-janany tokoa ireo hita tany anaty rano ireo. Nilaza izy ireo any Ambohibary fa tsy tonga tany velively izy mianaka ireo. Ino naro ny nahafaty azy mianaka ireo? Io ny fantaniana izay mipetraka. Namony tena ve? Nisy namony ve? Nisy ifandraisana tamin'ilay raha fahafatesany jolahy izay matiny leba ve? Ka eo ampiandrasana an'izay valina izay rehetra izay ny rehetra amin'izao fotoana izao. Fa raha ny hita dia tezitra ny vahoaka amin'izay fitazomana any leba amponja izay ary nitondra sora-baventy nidina an-dalambe ireo vahoaka ireo naneho an'izay tsy fahafalian'izy ireo zay. Izao zany ilay tonga fitenenana hoe rehefa matiny jolahy ianao dia maty foana fa rehefa mahafaty jolahy ianao dia raikitra amin'izay ny fanaovana ankety isan-karazany mba hafantarana an'izay hoe inona no antony ary mety hidoboka amponja mihitsy ianao aorian'izay. Ka eo indrindra ny tokony imasony ireo mpitandro ny filaminana sy ireo rehetra tompona andraikitra eo anatrehan'izay rehetra izay mba hafiarovana ny ainy rehetra eo anatrehan'izay rehetra izay. Nisy lehilahy iray indray teny amin'ny centre-ville teny nitaraina tamin'ny polisy pirenena tokony tamin'ny 2 maraina fa voaendaka ka lasa ny olon-dratsy ny findaina sy ny vola ray hetsy ariary. Rehefa nikaroka ny polisy tamin'iny Antananarivo iny hatrany Isoraky sy Tsaralalàna dia lehilahy iray tratra teny akaiky ny Anjanahary
ary hita tany aminy ny finday izay voaviny andany tao anatin'izay fanendahana izay hatrany nosokafana ny famotorana taorian'izay faratrarana ty olon-dratsy ity ary mbola ao anatin'izay fanaovana famotorana izay mo izy ireo ary notazomina fonjavonjo maika moa ilay olon-dratsy taorian'izay famotorana izay natao azy zay midika izany fa tena mbola mitohy foana izay resaka fanendahana izay indrindra ao Antananarivo renivohitra ao satria tena manano sarotra ny fehezana n'izany rehetra izany na dia efa miezaka manao entso zavatra azy ny mpitandro filaminana eo anatrehan'izany rehetra izany andao amizay ho resantsika ny mahakasika anity raha fisamborana an Jeneraly Bomba izay fantatra fa nahiditra ponja any amin'ny fonjany Mertsetosika amin'izao ankehitriny izao araky ny vaovao izay miely amin'izao ankehitriny izao dia tamin'iny andro ny alatsinainy 20 janoary 2024 no fantatra fa nahiditra ponja vonjo maika ao amin'ny fonjany Mertsetosika ny Jeneraly Ravalomanana na Jeneraly Bomba izay filohan'ny teny mirandoholona teo aloha manamboninahitra Jeneraly kintana efatra efa misotro ronono izy io ary efa sekretera jeneraly ny adidiny zandarmeriam-pirenena tamin'ny fitondran'Andriamatoa Andro Rajoelina ka izao nahiditra ponja vonjo maika izao izy taorian'ny fanadiadiana izay natao azy aza manaiky elisany ho izy tamin'ireo zandary izay namita iraka teny an-kianja nandritra ny renitolona ho an'ny fanavoazana ireny ary izy raha teo mo no tena rangory fototsy ny afo tamin'ny fanomezana baiko anireo zandary rehetra izay nanao herisetra sy namporohory ny vahoaka nandritra ireny tolona izay natao ireny ary niara-nahita sy niara mahalala fa tena nisetrasetra ary tena nieboebo teo anatrehan'izany rehetra izany ireo tompon'andraikitra ambony tao anatin'ny antoko TGV nandritra ireny fitondrana teo ireny ary ity Jeneraly ity mofy izay isan'ny tena lohandohan'ny mpisorona tao anatin'izay antoko TGV izay ary hita fa tena niaro fatratra ny fitondrana teo aloha amin'izao mantsy dia efa iaraha mahalala fa nirodana izany izay fitondrana TGV izay raha ao Madagasikara ao ary maro amin'izy ireo no tena enjehina mafy amin'izao fotoana izao na ireo izay nanodikodimbola ampanjakana na ireo izay nanodikodimbola ambahoaka na ireo izay nanao tsy mety sy nanao kolikoly avolinta sy ny maro hafa dia samby enjehina avokoa amin'izao rehetra izao ary efa maro no nandositra fa ireo izay tsy nandositra kosa dia izao nidoboka amponja izao ary isan'izany i Jeneraly Bomba izay nadoboka any amponja Mertsetosika amin'izao ankehitriny izao ka izay ilay araky ny tenenina manao hoe misy farany avokoa ny zavatra na io fahefana io dia misy farany ihany koa izay no masaka azona rosta anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaika ny video antsika ary tsara ovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa